fanodonana ny vady volkanika. Ahitana reo singa, calcium, magnesium, potassium, c'est oligo-éléments, c'est ilaina amin'ny fanatsarana ny tany sy ny voly. Maro ve ny toerana ahitana ny vady volkanika io? Raha ny fantatry ny olona aloha dia eto ampovoantany faritra Itasy Vakinankaratra, nefa araka ny sarin-tany hitantsika io dia misy azy manerana ny loha, ny andrefana, ny atsinanana, ny atsimo, ny avaratra. Mety amin'ny voly rehetra ve zezika vaovao io? Fanandramana nataonay moa dia mbola tamin'ny vary, ny katsaka, ny orge, tsaramaso ary ny anana. Manahoana ny vokatra azo? Raha mpitahana ny tany nasiana ny zezio sy ny tsy nasiana dia nitombo be ny vokatra. Ohatra tamin'ny fambolem-bary izay nataony tany Ambovombe Ampositra dia 2 tonnes isaky ny hektara ny vokatra azo taminy raha tsy nasiana ilay zevo, ary 4 tonnes isaky ny hektara tamin'ny nampiasana azy. Hitantsika izany fa raha 2 tonnes lasa 4 tonnes dia nitombo 2 ka hatramin'ny 3 aveny ny fitombon'ny vokatra. Ahoana kosa ny fomba fampiasa azy? Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 2 tonnes isaky ny hektara, nefa izany dia miankina amin'ny toetry ny tany sy ny karazam-boly. Marihana nefa fa tsaratsara koa izy raha ampiarahanao amin'ny zezi-pahatra mba hitombotombo hatrany ny vokatrao. Inona ary izany tombontsoa azo avy aminy? Ohatran'ny zezika rehetra dia manatsara ny tany fambolena izy, manatsara ny pH, manampy amin'ny tsiron-tany, mateza fiasa izy, satria raha tsy lany amin'ny fambolena voalohany singa nentinao tamin'ny zevo io dia mbola misy tavela ho amin'ny fambolena manaraka sy toy ny amin'ny zezika simika. Fahatelo, akora voajanahary natoraly tanteraka tsy misy fangaro simika. Raha eo amin'ny vidiny 500 ariary isaky ny kilao aloha amin'izao fotoana izao. Mora ampiasaina koa izy. Aiza no mety ahitana na hividianana azy io? Hatramin'izao aloha dia mbola eto amin'ny fitoerana CNR Itatsiambazaza fiadanana no ahitana azy. Tsara raha manatona na mifandray amin'ny tompona andraikitra eo ianareo mpamboly. Inona izany ny hafatra apetraka ao amin'ny ireo mpamboly? Ampiasao ny zezika zevo fa hita tombontsoa tokoa ianao. Ohatra ny tany volkanika ve tamin'ny fambolenao, mampiasa zezika zevo izay vokarin'ny CNRT, Centre National de Recherche Industrielle et Technologique.